Felina ho atsika ho an'ny tenako indray ry havana ny miona amintsika am'ty ariva ity am'ty famahanana ny fiarahantsika isaky ny ariva atao anatin'ity tambazotra serasera sy atao anatin'ity onjam-peo ity. Andro manokana moa androany raha ny baiboly de ny fiomanana ho amin'ny sabata izany sary efa miditra anatin'ny sabata zany tsika zao satria efa maty ny masoandro. Tsy manana fotoana iresana sy apatsaivana an'izay tsika androany fa le resakitsika dia momba ny hoe vavaka ao amin'ny fanahy. Ary izay no ho faranantsika androany ijery lohateny sy anaty zana doa hevitra kely isika am'ty androany ity ka manasanao mba akatoerana ary vonona amin'ny fandraisana anao ty raha toa ka misy anao izany fa ivavaka isika. Andeha anondrika ny loha fa ivavaka isika. Ray masina mpaharo ny lanitra sy ny tany izay nahary tongotra matanana anay io. Misaotra anao ny am'ty andro ity ary mankasitraka ny amin'ny fitantananao rehetra, ny famindram-ponao, ny fiantranao ary fahasoavanao mamela heloka zay nataonao taminay tsirairay avy. Misaotra ny am' Jesosy Kristy satria ao aminy nanatanteranao izany. Koa ankehitriny dia aoka mba ho vita fiavana aminao izahay ka ho voavela ny helokay ary ho sitrana amin'ny areti-pahotanay izahay tsirairay avy ary mba hanana ny fahamasinana toy ny fahamasinanao eo am'izao fotoana masina izao dia aoka ho feno ny fanatrehanao ny zavatra ho atao eto amin'ny anaranao Jesosy no anirinay vavaka. Amen. Mivavaka ao amin'ny fanahy. Ary izay no entintsika amarana ity fiarahantsika nandritra ny eninandro teto ity. Raha mpitso moa zany dia manasa anao manokana satria isy toriteny zay mifandraika ny amin'izay ho atao raha mpitso ary ny lohahevitra dia miresaka ny amin'ny toejavatra misy iainana am'izao fotoana izao indrindra ny tontolo izay misy amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny alahady sika no niaraka teto izay nahitantsika ny amin'ny atao hoe vavaka sy ny manodidina azy. Dia hitatsika tao ny amin'ny hoe vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra ary fandoarana ny eo am-po sy famborahana ny eo am-po toy ny amin'ny olona sy ny sakaisa tiana indrindra. Dia nijeritsika tamin'ny andro faharoa ny alatsinainy zany momba ny hoe Andriamanitra mihaino vavaka ary nahitantsika ny hoe Andriamanitra de mamaly vavaka mandrakariva na eny io na tsia na miandry aloha. Dia andresantsika ny tontolo manodidina an'izay ary tamin'ny talata isika dia niresaka ny amin'ny hoe mpanota mivavaka. Ilain'Andriamanitra isika mivavaka. Ilain'Andriamanitra isika maneo eo anatrehan'Andriamanitra fa miankina aminy isika ry havana. Ilain'Andriamanitra isika ny mibebaka miaikeloka eo anatrehan'izao Andriamanitra izao. Ny natao ny andro alarobia de mivavaka amin'ny fona. Ahitantsika nangalatsika ohatra na vehivavy anankiray izay mivavaka amin'ny baiboly nahazo valim-bavaka iana izany ilay vehivavy momba kanefa dia nahazo zaza soamantsara ary tsy Samuela ihany nday zanany voalohany nanaova voady tamin'i Jehova no zanany rehefa fa no tahin'Andriamanitra izy de nahazo zazalahy zazavavy telotelo avy tao aorianan'izay. De nitoezantsika hatramin'maly izany fa isika de mila manao vavaka amin'ny finoana. Hitantsika to daholony amin'ny hoe vavaka mangina de toy mifofomanitra miakatra eo anatrehan'Andriamanitra ary mila manao izany mandrakariva isika ary tsy hoe vavaka mangina ihany fa hitantsika omaly ihany koa hoe mila miditra ao amin'ny efitranontsika isika mijery toerana mitokana mba ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra azy. Atao koa ny mivavaka eo anatrehan'ny besomaro. Androany sika izany am'ty zoma ity dia ijery ny amin'ny hoe vavaka ao amin'ny fanahy. Mivavaka ao amin'ny fanahy. Raha mipetraka fahatahina zany hoe aiza ny toerana sy fotoana mety ivavahana
dia namaly tsotra jesosy rehefa nanontany ny mpianatra hoe mampianarana ivavaka ao am' Matio toko fahenina ka ao amin'ny andininy fahenina dia miresaka izy hoe fa ianao kosa raha mivavaka de midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao a dia mivavah amin'ny rainao zay ao am' mangingina ary ny rainao zay mahita ao mangingina no hamaly anao. Matoa Jesosy niresaka hoe midira ao amin'ny efitranonao dia iresaka amin'Andriamanitra izany dia mila toerana manokana, mila toerana tsy misy mpanelingella, tsisy mpiresaka, tsisy mpanao kitaba, toerana tony ny tiany Jesosy ho resahana eto ry havana. Tahaka an'ireny olona misy resaka manokana atao eny de somary miataka kely na hoe ao am' birao fa tsy eny mason'ny olona rehetra izahay le hoe miresaka amin'Andriamanitra toy ny am'sakaiza tiana indrindra. Zay zany ny tiana ho resahana am'lay hoe midira ao amin'ny efitranao. Misy toromarika be deaibe moa zany eo amin'ny andininy alohan'io a mba na nresahan Jesosy aza manao vavaka lava sy ny sisa rehetra fa ny toerana sy ny fotoana mety ivavahana izany no hitatsika eto. Dia miresaka zany Andriamanitra hoe ao amin'ny efitranonao fa ny fotoana kosa inona ny fotoana mety ry havana. Tsy misy fotoana na toerana zay tsy mendrika ampakarana fitarainana amin'Andriamanitra. Tsy misy na inona mahazo misakana antsika tsy anandratra fivavahana, anandratra amin'ny fotsika ao anatin'ny vavaka mafana eo anatrehan'Andriamanitra. Na eny anaty vahoaka io, na eny ampamiliana fiara ianao, na eny ampanaovana raharaha ianao, eo ampandefasana masinina ianao, na eny amin'ny birao anao mpiresahana amin'ny olona, na eny amin'ny toeram-pampianarana ianao, na any ampianarana ianao, na aiza misy ianao, na eo afovoan'ny raharaha mifanjevo, de azonao atao no mampiakatra fitarainana amin'Andriamanitra ary mangataka ny fitarian-dalana avy aminy. Miaino Andriamanitra, miaino antsika io Andriamanitra io ry havana ao anatina zany. Ny vavaka mangina zany ny tiana resahana eto hoe eny amin'ny vahoaka, ao anatin'ny raharaha mifanjevo, eny an-dalambe sy ny sisa afaka manao vavaka mangina isika. Aitsika izany matahotra nanaovan'Andriamanitra atsika ho Davida le matahotra tianao resahana de zao afa mihitsy mahagaga satria iza miresaka aminao io zao de sady mandresy lahatra mivavaka amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra ao an'eritreritrao sady miteny eto ary ianao mihaino koa, ianao mijery io de afaka manao izany ihany koa ianao, manao vavaka mangina miakatra amin'Andriamanitra ohatra mba ho azonao ny tena dikany hoe vavaka ao amin'ny fanahy ry havana. Vavaka mangina ty ny resana tsy resaka hoe andeha andohalika ianao eny amin'ny lalambe na andeha iankohaka na hoe hijanona dia ikipy maso eny ampamiliana, tsy azo atao izany fa vavaka mangina azotsika atao tsara ny amin'izany ry havana malala. Ny Apokalipsy toko 9:4 dia miresaka ny amin'ity vavaka mangina ity ary izao ny vaky ny teny Apokalipsy 9:4 ary ny fofomanitra ny didikazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia miakatra eo an-tanany anjely, miakatra avy eo an-tanany anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fofomanitra sy ny didikazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia miakatra ho eo an-tanany anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Mba hampazava azy misy kokoa dia andesika ijeriny eo amin'ny toko 5 amin'ny Apokalipsy ao ary ny andininy 9 tapany 2 de izao no vaky ny teny izay nosoratana sady samy nanana lokanga sy lovia volamena fiany didikazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ilay didikazo manitra zany, ilay fofo manitra miakatra eo anatrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Io vavaka ataonao io vavaka mangina resahana io zany de miakatra toy ny fofona manitra eo anatrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Nisy boky anankiray atao hoe Dio amin'ny Kristy zay miresaka ny amin'izay de zao ny voalaza amin'ny pejy 410 miakatra toy ny fofo manitra eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana
ireny vavaka mangina ireny. Tsy azo satana resena ny izay manana fo tsara antoka toy izany eo amin'Andriamanitra. Io vavaka mangina io zany no afahantsika mandresy ny fakapanasa ny famelezan'ny satana rehetra ry havana. Afahantsika mijoro mba ho marina sy ho mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha tsotsorona zany de izao miakatra eo amin'Andriamanitra izany ny vavaka ataotsika. Vavaka ampinoana io, vavaka ao am'fanahy io, ilay vavaka ny alohavan'ny fibebahana ny fikekeloka, fangatahana famelana io. Miakatra eo anatrehan'isy asafiandianan'Andriamanitra. Tsy misy tsony zany le resaka vazovazo hoe midona amin'ny plafond de miverina ny vavaka zay ataotsika. Fa na ianao ara de mahatsapa mihitsy hoe tafakatra eo amin'Andriamanitra izany fitalaona sy antso ataoko izany. Ary ny vavaka mandeha makany, isika kosa mba ahoana? Isika mba ahoana manoloana izany? Ahoana hoy Davida ao amin'ny salamo zay nosoratany, ny salamo 3:2 de izao no vaky ny teny: toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. I Davida zany de efa zatra banjina ny Kristy, banjina n'Andriamanitra tao amin'ny fitoerana masina mba ahitany ny herin'Andriamanitra sy ny voninahiny. Ry havana, azony Davida natao zany, azotsika atao koa izany. Ny vavaka dia tsy mampidina n'Andriamanitra ho aty amintsika, fa mampiakatra atsika ho any aminy kosa. Aza mieritreritra mihitsy ianao zany hoe rehefa mivavaka ianao amin'ny toerana misy ianao dia izay fa iny Andriamanitra fa tonga. Tsy zay ny atao hoe vavaka. Fa tahaka nataony Davida, manandradramasona anao ny feo miferitreretanao, ny fisainanao, ny saina maneritreritra manontolo ao amin'ny fitoerana masina zay misy an'Andriamanitra. Ry havana, ndray mandeha de nisy tsy hoe indray mandeha moa zany fa teo amin'ny fiainana tamin'ny tanora izany dia misy ny kilalao elektronika zay lalaovina. Misy lay atao hoe jeu de brique zany, le brique midina reny, de zahanao fianonana ety ambany tahaka ny amin'ny telefona izany izy de midina de rehefa fiainana ety ambany tsisy banga de maty iny, de maty de midina trany. Io zany mba nisan'ny kilalao mba tiana tamin'ny mbola tanora satria io jeu elektronika tsisy PS tsisy inona. Dia manao an'le izy ny tena rehefa vita ny raharaha sy zavatra tokony atao zany. Any indray ara tsy mahatsiaro sakafo atoandro tsony. Manao an'iny eo fantoko amin'iny, mijery an'iny ilay kilalao kely elektronika iny. Hariva ny andro zay vao mijanona raha tsy lany ny pile. Dia izao no zavatra misy eo rehefa avy manao an'iny kilalao iny ny tena, satria banjina sy mandika mifantoka amin'iny eo. Rehefa tsy manao an'izy tsony dia mandeha lasa mandeha eny an-dalana na manao raha, de sady mahita zavatra anankiroa ianao, mahita lalana ianao na mahita zavatra ataonao, sady mahita briky midina. Matory amin'ny alina. Rehefa mikipo ny maso de mbola mahita briky midina. Satria na ny antony, iny no mibanjinina teo foana iny briky midina iny nandritry ny ora maro. Ry havana, ngamby ianao efa naheny koa hoe misy olona vata amin'ny fotsiny ao, fa ny sainy tsy ao. Any amin'ny toeran-kafa ny sainy. Azotsika atao mihitsy zany le hoe miakatra eo amin'Andriamanitra, mijery, mifantoka sy mijery amin'ny Kristy ao amin'ny masina indrindra, manoloana izany toe-javatra izany. Raha mety eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany, azo tanterahana eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ihany koa no nahary atsika ahafahantsika manao an'izany ry havana. Azonao atao tsara zany ny mibanjona amin'ny Kristy ao amin'ny masina indrindra, mifona ho anao. Ary rehefa mivavaka ianao zany dia ny vatatenanao fotsiny no eo amin'ny toerana amin'ny efitrano zay efa voarindrina ivavahanao, fa ny fosiny saina mampananao miakatra eo amin'Andriamanitra ao amin'ny masina indrindra. Ary zay le voalaza eto amin'ity dio amin'ny Kristy pejy 10 ity. Ny vavaka ozy izy de tsy mampidina n'Andriamanitra ho aty amintsika, fa mampiakatra atsika kosa ho ao amin'Andriamanitra. Izay no vavaka ao amin'ny fanahy ry havana. Mila mampifantoka ny fijerintsika ao amin'ny fitoerana masina itsika, satria inona ny antony? Satria ao Kristy manao asa mampisorona be azy.
ao amin'ny fitoerana masina indrindra ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra izao voalazo amin'ny hebreo toko fahasivy andiny faefatra am'roapolo hebreo toko fahasivy andiny fa efatra am'roapolo dia mivaky toy izao fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao an-tanana izay tandidony tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika hiditra ao fitoerana masina any an-danitra Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra mba iseho ao anatrehan'Andriamanitra ho antsika inona dikany hoe iseho anatrehan'Andriamanitra ho antsika de mbola manazava ihany Paoly rehefa nanoratra ho an'ny kristianina tany Roma ao amin'ny Romanina toko 8:7 manao hoe Kristy Jesosy rehefa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo tanakavanan'ilay tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika ile hoe miseho anatrehan'Andriamanitra ho antsika izany Kristy miseho anatrehan'Andriamanitra ho antsika hebreo toko 7:4 dia ilay voalaza amin'ny Paoly eo amin'ny Romanina izay vakitsika teo hoe mifona ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra le ho antsika izany dia mifona eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika Kristy mahazo mivavaka mahazo mampifantoka ny saina eo amin'Andriamanitra eo amin'ny Kristy ao masina indrindra ry havana satria izay ny vavaka ankasitran'Andriamanitra izay mivavaka tonga ao amin'ny efitra masina indrindra izay mivavaka tonga eo anatrehan'Andriamanitra tonga eo anatrehan'ny seza fiandrianana tonga eo anatrehan'ny seza fiandrianany fahasoavany ry havana vavaka izay mamelombelona ny fanahy ary vavaka mangina io no hain'ny fanahy andramo hoe tapiany ny orinao hoe afaka mavita 4 minitra ianao tsy miaina miaraka amin'ny vavanao de tahaka izany ny vavaka ho an'ny kristianina ho an'ny fiainana ara-panahy tsy mety raha tsy manandratra vavaka isika amin'ny saina sy nyfoa maneritreritra vavaka mangina anatrehan'Andriamanitra raha azonao atao moa ny miteny mivavaka ny ampiangonana sy sisa eo anatrehan'ny besomaro vavaka koa izany mikipy mandoalika amin'ny toerana manokana mitalao amin'Andriamanitra miakatra eo amin'Andriamanitra azo atao zany ao amin'ny vavaka dia miakatra eo anatrehan'Andriamanitra isika midika izany fa miakatra aneritreritra miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika ao amin'ny masina indrindra amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika izany any amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny eritreritra manontolo mifantoka aminy mifantoka amin'ny fibajinana azy eo amin'ny asa izay ataony ny asa ataon'i Kristy dia mifona ho antsika zay le hoe misy olo vava antsika ity Jesosy Kristy ity ry havana Andriamanitra dia miantso antsika mba hivavaka ao amin'ny fanahy ny fanahy izay mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona mitondra sy mampita ny vavaka izay ataontsika ao amin'Andriamanitra entina eo amin'ny Kristy ihany koa ny fanahy izay solon'ny Kristy eo tia tany amin'izao fotoana mitondra ny vavaka manao fanelanelanana ho antsika ety Kristy mitondra vavaka eo anatrehan'ny ray ary isika dia miaraka amin'ny Kristy amin'ny fosiny saina maneritreritra rehefa mivavaka eo amin'ny ray Andriamanitra dia mitady atsika hivavaka toy izany Andriamanitra dia fanahy ary mitady mpivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana aoka izany mba ho araka amin'ny fanahy sy ho araka ny fahamarinana ny vavaka izay atao tahaka ny resantsika tany am-piandohana hoe aoka ny fisainan'ny fonao sy ny fitenin'ny vavanao mba hifanaraka tsara eo anatrehan'Andriamanitra tsy mety mihitsy zany hoe mivavaka fotsiny ianao fa manao zavatra tsy marina tsy manaraka fahamarinana ny tenin'Andriamanitra manamasina zay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana hoy ny tenin'i Jesosy Kristy zany hoe mivavaka ianao mafana fo mivavaka nefa ity tenin'Andriamanitra ity ara misy no tsy arahanao rehefa misy hevitra voapetaka ao amin'ny fisainana Andriamanitra androany dia tia hampiova ny fisainanao tia hampiova ny fihevitrao tia hampiova
ny fianitra eo aminao aoka mba ho fianitry ny baiboly no arahantsika fa tsy fianitry ny fiangonana na fianitry mitarika sy mitondra fivavahana ato ny marina ato fa tsy ny fiangonana na mitarika fivavahana ny teninao fahamarinana manamasina azy am'izany fahamarinana izany hoy Jesosy Kristy ry havana malala aoka zany ivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana isika ny fanahy masina ihany koa no nanoratana ty baiboly ity no nampanoratra ny tsondrin'ny fanahy no mpanoratra de nanoratra ny soratra masina ny dikan'izany de izao raha ohatra eo zany mivavaka ka fanahy masina no ao fanahy masina ianao mivavaka dia tsy tokony ifandaka amin'ny voalaza soratra masina ifanipaka amin'ny voalaza soratra masina ny fomba fiaina sy ny fanarahantsika ny fahamarinana sy ny fahamasinana izany ry havana ny hoe mivavaka ao amin'ny fanahy izany dia izao atao ao amin'ny toerana tondry ny vavaka aoka mba ho Andriamanitra ny iresahana aoka mba iresaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahatoniana ianao ao anatin'ny filaminana atao amin'ny mpitoniana koa ny vavaka toerana tony fivavaka milamina sady tony vavaka mangina io na milamina ary ny vavaka ao amin'ny fanahy ihany koa de zao aoka anao vavaka miakatra tony fofomanitra eo amin'Andriamanitra isika mba hatanteraka izay de zao ao anatin'ny vavaka dia manana fanetretena ianao eo amin'ny ambany tana maherin'Andriamanitra manana ny toetsaina vonina iaiky fampanota manana ny toetsaina vonina ny amela ny fiainam-pahotana rehetra zany hoe mahafo izany mandao izany ao anatin'ny toetsaina izay mitalao famelan-keloka amin'Andriamanitra rehefa mahatsiaro rikoriko ny amin'ny fahotanao ianao meta am'izay nataon'i Kristy sy ny namonjeny ianao dia ho tanteraka ao aminao zavatra anankitelo ireo ao anatin'lay vavaka ao anatin'ny fiaikakeloka vavaka amin'ny fibebahana vavaka amin'ny fanetretena zay hitalaona ny famelan'Andriamanitra ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ry havana mila mampiakatra ny vavaka ao anatren'Andriamanitra tany isika aoka ny saina zany isandratra eo amin'ny Kristy zay mifona ao atsika ao amin'ny masina ao masina indrindra manao ny asa mpisorona be lay mpisorona be zay tsy mba nanota mihitsy na de nalay mpanahy tahaka itsika aza Jesosy Kristy mila ifatohan'ny saina sy ny eritreritra mbanjina ihany koa amin'ny fomba fiteny hafa raha izay no ataotsika dia miaino mivavaka Andriamanitra ary mandinika ivavaka ataotsika io mamaly izany satria sarotra mihitsy ny tsy hanaovana vavaka sarotra mihitsy ny hanaovana vavaka tsy araka sitrapon'Andriamanitra eo anatrehany izay toe-javatra izay raha manaraka ireo zavatra rehetra zay voalaza teo ireo ianao Andriamanitra ny hitahtsika Andriamanitra hombanao ary Andriamanitra ameanao rivo-piainany vavaka ka hozary fiainanao mihitsy zany vavaka izany manana fiainam-bavaka toy ny amin'ny Kristy isa minitra isa tsekontra tsy miala amin'ny vavaka eo amin'ny Kristy andesika hivavaka amaranantsika izao fotoana izao satranao Andriamanitra satria vita soamantsara ny fianaranay ny teninao teto ny anaranay ny amin'ny fomba firesaka sy ny ahafahana miresaka eo aminao mba ahitanay sy ahafahanay mangataka zay ilainay eo amin'ny fiainana satria matombo resaka mantsy ny olona anankiroa dia ny mba ahitana zay ifanasoavana sy raha miasa izany koa misaotra ny amin'ireo toromarika sy ireo zavatra maro zay voaresaka teto araka ny teninao mba hanananay fivampianatra mahery vaika eo amin'ny fiainanay mba hitondranay eo aminao hatrany ny mahatery anay tsirairay avy
aneonay fa mila miankina aminao izahay. Ameo anay tompo ny fahaizana mivavaka ao amin'ny fanahy dia ao amin'ny fanahy masina araka amin'ny voalaza ao amin'ny Joda 20 izany. Dia mba hanana vavaka sy fiainam-bavaka toy ireo maro be voalaza ny soratra masina izahay. Ary ho fiainanay sady ny mifandray anao dia ny ety mba hahafahanay miomana ny amin'ny fiarahana mandrakizay tsy ho tapaka mihitsy raha ho any an-danitra ratsy izay. Dia misaotra anao tompo satria mihaino vavaka ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy satria izay no niteneninao ny isoaranay sy anonanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Eny ary riavana isaorantsika Andriamanitra satria vita soamantsara ny fiarahantsika teto nandritra ny herinandro. Raha mbola misy ny fotoana manaraka dia mijery lohahevitra hafa indray isika manodidina sy ity tontolon'ny vavaka ity ihany fa dia ho tahian'Andriamanitra isika amin'ity alina ity ary ho fiain'ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tokantrano sy ny fiainanao. Amen.